aoka isika no fifaliana ho amin'ny vato lamin'ny famonjena antsika. Aoka keo anatrehany amin'ny fiderana isika. Aoka no fifaliana ho azy amin'ny fihirana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambony Andriamanitra rehetra izy. Ray malalo ankehitriny izay raha hanoy izao fampipopo vavahana izao, tompo aoka ho tsapanay mandrakariva ny fanatrianao. Ary iny ray eo ampangino ny fiafa rehetra ary mitenena fa vonana anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fifaliana ho anay eo amin'ny sampana fifandraisana eto anivon'ny Fédération Adventiste Madagasikara afovoany ny miarabanao nahatratra ity sabata manokana ity, sabata fa 1 volana Martsa, izay natokana hitondranam-bavaka ny onjam-peo. Faly izahay miarabanao, faly izahay fankahita aminao. Fiadanan'ny tompo anie ho aminao sy ny ankonanao mandritra ity sabata masina ity. Kutukurira ilai fiti maeri fa fiti avanama mamerina niveri o ira tifuku ira fatenati ilai pamutsina Israelai faefanabe manufani panuta nate malemi azare hajesizani uta orira jifuku ira fatenati ilai pamutsina Israelai fumanguraka rasendrana tumani manarina raputraka nuni unjatani onira rifuku ira fatenati ilai pamutsina Israelai piamina mia isimitanjo naitana misankamina nalina nanjo o ira jifuku ira fatenati ilai pamutsina Irakufamaharitra nifiti avanaura mitana wanyandanitra unina manjakiza o ira jifuku ira fatenati ilai pamutsina Zao dia iaraka maki ny soratra masina isika. Koa dia manasanao
andray ny baiboly ary anokatra atao amin'ny Efesianina toko 2 ka ny andininy 17 ary hotoizantsika ao amin'ny Jakoba toko 3 andininy 17. Efesianina toko 2 andininy 17 avy eo dia toizantsika ao amin'ny Jakoba toko 3 andininy 17. Vakitsika ary ny Efesianina toko 2 andininy 17. Ary tonga izy ka nitory teny soa mahafaly milaza fihavanana tamin'ireo izay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa. Jakoba toko 3 andininy 17. Ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Hotahinany ny teny asoantsika rehetra. Amen. Manasanao ary mba iombona amin'izao vavaka izay ho atao izao tanterahantsika eo am-pandohalena. Raha ny tsara indrindra izay any an-danitro, ilay pahary izao rehetra izao tompony fahefana kanefa manaiky orainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Velom-pisaorana anao izahay no tombotsoa, tombom-pahavelomana izay mbola omenao anay tsirairay avy, ka ahafahanay manana ihany koa ny tombotsoa mbola miaraka aminao ao anatin'izao fotoanany fiankofana izao. Fantatra tompo fa tsy noho ny fahatanterahana na noho ny fahamarinana no ananana izany tombotsoa izany, fa noho ny fahasoavana avy aminao, famonram-po sy fitiavana. Koa mankasitraka anao izahay. Mangataka famelan-keloka satria olombelona tsy tanteraka ihany. Mangataka fahadiovam-po mba hanananay fahatsapana manokana ao anatin'izao fotoana izao. Ka sitraka indrindra tompo ao anatin'ny fiadanam-po voavela heloka no hatsapanay ny fanatrehanao. Manana antombavaka manokana izahay amin'ity fotoana ity, izay hitondrana eo anatrehanao ny asa fitoriana, ny fitoriana ny filazantsara izay tanterahana eo anivon'ny radio. Tompo malalo, ianao no efa nanolotra izany fitaovana izany. Koa mino sy mahatoky izahay, fa ianao ihany koa no hiditra ny sehatra ny amin'ireo fandaharana tsirairay avy, ireo hira izay ahafahan'ny mpiaino ny radio mba ahita ny tombotsoa ara-panahy efa nomanina ho azy ireo. Ny fananao masina mihitsy tompo no hialoha lalana ireny afatra ireny, ka ahita tombotsoa ara-panahy, famelombelomana ara-panahy ireo izay rehetra miaino izany. Tondram-bavaka manokana izahay tompo ny amin'ny fanohanana izany fitaovana izay nomenao mba hanapariana ny filazantsara izany. Ny mba hitahinao manokana ny fitaovana izay ahafahany izany radio izany handeha hatrany lavitra indrindra araka izay azo atao. Tahinao manokana ihany koa ireo mpanomponao izay manatanteraka ny fanompona ao anatin'ny radio tsirairay avy. Meo azy ireny ny hery sy tanjaka, ny fiainam-panahy izay mifikitra tanteraka sy miankina aminao hatrany hatrany. Tompo malalo mahatoky sy mino izahay
fa ianao an-trano no mitantana ny asanao. Afaka manokana ihany koa izahay ho an'ny mpitondra fanjakana izay ianao no nandamina sy mandrindra ny zavatra rehetra, ananan'izy ireo fahendrena ka tsy eo amin'ny fitondrana ny vahoaka ihany, fa ny fafana ra-pivavahana izay ahafahany tsirairay avy manompo anao amin'ny kalalana sy ampifaliana. Afaka manokana ihany koa izahay amin'ny ambaratonga mpitondrana rehetra eo anivon'ny fiangonana mba ho fitaovana mahomby eo ampelantananao ny amin'ny fitoriana ny filazantsara. Raha sanatria tompo misy ny tsy fahasalamana eo amin'ny mpanomponao, dia ianao no ikasika azy ireny ho fanasitranana. Raha misy ny olana eny amin'ny tsirairay avy, dia ianao no amaha izany araka ny habeny ny indrafonao. Tsy adinonay koa ny mitondra eo ampelantananao ny afatra izay hoentin'ny mpanomponao amin'ity fotoana ity. Ialolalana any am-poniny ny tsirairay avy tokoa ane ny fananao masina, mba tonga ny afatra anana akony manokana, ary indrindra hitondra fiovampo ampanakaiky anao bebe kokoa noho ny tamin'ny lasa. Zany vavaka izany dia tianay ho tononona ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Irosy eo amin'ny fampampifahavana ho amin'ny fanatitra isika ka andeha omena segondra vitsy mba hanomanantsika n'izay vohomana ho amin'Andriamanitra amin'ity maraina ity. Ary rehefa vita izay dia anao vavaka mangina isika. Vavaka mangina. Amen. Ny afatra izay hoentintsika amin'ity maraina ity dia ao amin'ny Jeremia 4:7. Jeremia 4:7. Andeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany afatra izany. Ary omeko fo ahalala ahy ho Jehovah izy, dia oloko izy, ary izao kosa ho Andriamanina, fa hiverina amiko amin'ny fony rehetra izy. Tany amin'ny nosy Mandero any Filipina no niseho ny tantara. Nikarakara ny sakafo ho an'ny fianakaviany i Jaslene indray maraina. Tampoka teo anefa dia tifitra no nandrava ny fahanginana. Nikoropaka irany trano i Antonio vadiny, nikaroka ny basiny ary dia nanomboka ny tifitra ihany koa. Ny miaramila ny gouvernemanta no nitifitra n'izy ireo satria mpikomy izy ireo. Lasa i Jaslene nitondra ny zanany nandositra tany anala ary niafina tany izy ireo. Rehefa vita nefa ny tifitra ka niverina moramora nody tany an-trano izy ireo dia tsapany fa maty ny vadiny. Ary dia nemponempo ny fankahalana ny fony Jaslene ka tapa-kevitra izy fa hitaizany zanany ho amin'ny fankahalana sy fanaovana valifaty ho an'ireo izay namono ny rainy.
Rehefa feno 7 taona ny zanany Lamatoa dia lasa niditra tany amin'ny mpikambany Pikomy indray. Ary Jasilène kosa dia nitaiza ireto zanany ambiny tamin'ny fifidianan'izy ireo mba hiady. Zay no zavatra nataony Jasilène. Indray andro anefa raha tany am-piasana izy dia nandre radio ary taitra izy raha naheno an'ilay tononkira anankiray manao hoe hoavy indray, hoavy indray, hoavy indray Jesosy. Tohina ny fony raha naheno an'izay izy. Ny zavatra tsapany dia ilay mpanentana tao amin'ny onjam-peo dia niresaka ny amin'ilay Jesosy izay tsara fanahy sy tia indrindra. Tohina ny fony tamin'izay ary tsy tapitapitra izay izy dia nihaiko fa Jesosy ilay Andriamanitra mpamonjy azy ary nanome azy ny famelan-keloka Jesosy ary nahatonga azy ihany koa tsy hankahala ireo fahavalon'ireo intsony. Noho izay fihetsika nataony Jasilène izay dia nanaraka azy ireo koa ny zanany ary taty aoriana dia vita batisa izy ireo. Indray andro anefa dia nifanehana tamin'ilay mpanentana tao amin'ilay radio adventiste maneran-tany na izay antsointsika hoe AWR i Jasilène. Ary dia nitomany mafy izy ka nanao hoe pastoro, nahoana no hatr'izay ela izay ianao vao niteny an'izany fampianarana lehibe izany taty aminay. Raha mba talohan'izao manko dia tsy maty ny vadiko. Ary dia mba niala tamin'ny adiny izy, tsy nanao izany fampitifirana izany izy. Ny tokony mba hoentina any amin'ireo tanàna lavitra izay tsy mbola nandre izany hafatra izany io fandaharana amin'ny onjam-peo io. Niova izy Jasilène sy ny ankohonany taty aoriana ary dia nitaona ireo namany ihany koa izy mba anakalo ny basiny ho amin'ny Baiboly. Ary nitaonan'izy ireo ihany koa izy mba anantona an Jesosy satria nahita fifaliana, nahita fiononana ary niala tamin'ny fankalana koa izy ireo tamin'ny alalan'izany fandrenesana fa i Jesosy dia afaka manova ny fon'izy ireo. I Jesosy dia afaka mitondra fifaliana ho an'ny fiainan'izy ireo. Amin'ny ity maraina ity dia ingane izany lesona tantaran'ny Jasilène sy ny Antonio zany ihany koa dia hitondra lesona ho antsika ka ny onjam-peo, ny radio dia andeha ary anaparitaka ny hafatra maneran-tany. Ny fanatitra izay hoentina amintsika amin'ity maraina ity dia hanohanana ny asan'Andriamanitra mba hahafana mampita any amin'ireny izay tsy mbola mahalala ny hafatr'Andriamanitra. Andeha isika hivavaka ho amin'ny fanatitra. Andriamanitra ranay lehibe ny fitiavanao anay ka tsy takatry ny sainay. Noho ny famindraponao dia nahazo ny famonjena izahay. Misy ihany koa nefa Tompo any amin'ny toerana maro samihafa izay mbola tsy manana izany famonjena izany. Koa ny fanatitra fanoloran-tena an-tsitrapo izay atolotray Tompo dia vita be amin'ny asanao any amin'ireny toerana lavitra izay tsy takatry ny sainay ny hitondrana izany. Tompo apetraka eo am-pelatananao izany fatononona amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
raisiko fifaliana indray ry mpijery malala mpanaraka izao fanompo-fivavahana izao a ny miaraba antsika rehetra tatrety sabata manokana ity ary manonona ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika ho amin'ny tokantranonao. Ny vavaka ataonay mandrakariva ny tokantranonao ane ho antsaka ampitiavana fitahina avy amin'ny any ambony. Sabata manokana ity anio ity satria hanaova ny fiangonana adventista maneran-tany fanatitra ho fanohanana ny asan'ny radio maneran-tany. Ary norarotontsika izany fotoana manokana izany mba hahafahantsika mifampahery sy misarika ny sain'ny sambatan'olona fa zava-dehibe ny fampiasana ny tampazotra mpifandraisana indrindra ny radio ao anatin'izany. Tsorina moa fa misy radio FM 710 manerana Madagasikara ho fitoriana ny filazantsara.
atra indrindra no anaovantsika izao lohateny ny afatra izao manao hoe ny fifandraisana sy ny filazantsara. Andeha hojerevantsika ry mpijery malala ry mpanaraka izao fandaharana izao ny zavatra nisy tany aloha na le atsotsika hoe paradigme izany. Andenge hovakitsika ny ao amin'ny Kolosianina 4 ka ny 9 sy ny 9. Kolosianina 4 ka ny 9 sy ny 9 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Onesimosy rahalahy matoky sy malala zay avy aminareo dia nirahako koa. Izy roalahy ampahafantatra anareo ny zavatra rehetra ty. Ary efa voavaky aty aminareo ety epistily ty dia asao vovakiana ao amin'ny fiangonan'ny Lodikianina koa, ary vakianareo kosa ilay avy amin'ny Lodiki. Inona moa ny lesona azo na ny zava-misy azo avy amin'ity tantarany Kolosianina 4 ka ny 9 sy ny 9 ity. Voalohany dia nampiasa olona i Paoly mba hampitana ny epistily. Tamin'izany fotoana izany dia tsy nisy ireo fitaovam-pifandraisana aingam-pandeha toy ny telefona ve sa ny Facebook sa ny internety sy ny maro samihafa. Tsy nisy tamin'izany fotoana izany fa dia ny olona no irana mitety ny faritra, mitety ny tanàna, mitety ihany koa ny firenena mba hahafahana mampita izany afatra izany. Ny faharoa dia zao, araka nambarantsika teo, tsy nisy ihany koa nefa fitaovam-pifamoivoizana aingam-pandeha toy ny fiaran-dalamby na ny fiarakodia zay efa mandeha aingana ankehitriny na ny fiaramanidina. Fa tamin'izany fotoana izany dia sambo no ahafahan'ireo mandeha lavitra mitondra izany afatra avy aty amin'ny Paoly makany amin'ny fiangonana isan-tsokajy izany. Ary maharitra andro maromaro vao tonga ary amin'ilay fiangonana ilay afatra, ary andro maromaro aorinan'izay vao tonga any amin'ny fiangonana hafa, andro maromaro aorinan'izay vao tonga any amin'ny fiangonana hafa, ary mandany volana aza ny afatra anankiray ampitain'ny Paoly androany vao tonga any amin'ny fiangonana farany zay andefasana azy indrindra. Ary zay no mahatonga antsika milaza ny fahatelo manao hoe tsy ny ray mahazo ny afatra tiana ampitaina amin'ny fotoana ray ny fiangonana tamin'izany fotoana izany, ary vakiana ao amin'ny fiangonana ray zany anio, ary maharitra andro volana maromaro vao vakiana any amin'ny fiangonana hafa. Tsy mba mitovy tamin'izany andro ny Paoly zany ny androntsika ankehitriny. Fa amin'izao andro iainantsika zao dia milaza miara-mahita isika fa afatra anankiray tiana ampitaina miainga avy aty amin'ny foibe makany amin'ny fiangonana lavitra indrindra azy, noho ny fampiasana ny tambazotra mpifandraisana na ny tambazotra ny misy ankehitriny ao anatin'ny ray sekondra monja dia tonga any amin'ny faritra tiana atongavany izany afatra izany. Inona ary ny vina omen'ny Baiboly makasika an'io fampiasana an'ny fitaovan-tserasera ankehitriny zay aingam-pandeha ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Andeha hovakitsika ny Efesianina 4 ka ny 17. Efesianina 4 ka ny 17 dia hoy ny voalazan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga izy ka nitory teny somafaly milaza fihavanana tamin'ireo izay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa. Kristy no ambara eto, tonga izy ozy nitondra ny teny soa mafaly, nitondra ny filazantsara, nitondra ny filazana ny famojena tamin'izay akaiky ary ho amin'izay lavitra ihany koa. Araraky ny nambara ntsika teo dia manana ny fitaovan-tserasera isika ankehitriny, ary ny fampiasana izany ao anatin'ny segondra iray monja dia afaka mampita afatra eto amin'ny toerana akaiky sy any amin'ny toerana lavitra indrindra. Ravana malala tena nataon'i Jesosy niraka dia nitory ny filazantsara, ary nateo amin'izay akaiky azy, nateo amin'izay lavitra indrindra azy dia nampiasa ny fomba nisy tamin'izany izy hitoriana ny filazantsara. Ekena fa
tsy vitany Kristy nanao izany tany amin'ny farany tany amin'ny lavitra indrindra, tsy vitany izany. Kanefa nametraka ny iraka amiko sy aminao izy ankehitriny mba hitory ny filazantsara amin'izay akaiky sy amin'izay lavitra koa. Ary tena manana adidy isika ankehitriny, adidy amin'ny alalan'ireo fitaovana tserasera misy, ny tambazotra ny tserasera misy ankehitriny, hitoriana ny amin'ny akaiky ary hitoriana ihany koa amin'ny alavitra. Manana adidy ny kristianina tsiraray avy, tsy hoe hitory ny amin'izay hoe akaiky ny any, fa na ny lavitra ihany koa aza. Ary ny fitaovana iray mahomby indrindra amin'izany dia ny fampiasana ny tambazotra tserasera, ny fampiasana ny tambazotra mpifandraisana, ao ny radio miainga avy eo amin'ny toerana anankiray midatra any amin'ny toerana lavitra, ao reto réseaux sociaux reto ankehitriny, ao ny telefona, ao ny internety, ao reo fitaovan-tserasera isan-karazany, andao re ao ampiasainy izany ilazana ny teny somafaly avy amin'ny ten'Andriamanitra, ilazana ny famonjena tiany Kristy hoentina ho amin'ny isan'ny tokantrano, ilazana ihany koa ny filazantsara zay mila hotoriana satria efa dodina ty ankantsika Jesosy Kristy. Inona ary ny toe-tsaina na koa hoe ny prinsipa hoentsika manao zany asa fitoriana amin'ny alalan'ny tambazotra ny tserasera ao anatin' zany ny radio. Kolosianina 4:4 ka ny 9:7. Inona ny toe-tsaina sy ny prinsipa voalohany? Kolosianina 4:4 ka ny 9:7 efa novakitsika teo fa nde iarahantsika mamerina indray zany amin'ny aran'i Kristy manao hoe: ary Onesimosy rahalahy mahatoky sy malala zay avy aminareo dia ny raha kokoa, izy reo lahy ampafantatra anareo ny zavatra rehetra aty. Tena ilaina ry havana malala ny fifandraisana, ilaina ny fitaovam-pifandraisana misy rehetra ankehitriny mba hampitantsika zay zavatra miseho rehetra. Tena tsy nataony Paoly ambany zavatra mihitsy raha ity Kolosiana 4:4 ity, ny ampafantatra ny zavatra misy aty sy ny alala ihany koa ny zavatra misy any amin'ny faritra, ny zavatra miseho any amin'ny faritra hafa. Ary nilain'ny fiangonana izany, ampandrosoana ny fiangonana ihany koa. Zay le hoe tavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy. Ny toe-tsaina voalohany zany dia zao, aoka ho ampiasaintsika izany ilazana ny zavatra miseho, ny zavatra nataon'ny tompo antsika, reo hetsika rehetra tanterahana eo anivon'ny fiangonana mba ho fantatry ny any amin'ny hafa ny atao, mba hanaovan'izy ireo fanandramana miaraka amin'ny tompo ihany koa izany. Maro ankehitriny ny manao ny tambazotra ny tserasera toy ny reto réseaux sociaux reto ankehitriny mba hanehoana ampitan-kafatra zay tiana, na sary ihany koa izany, na teny kely, na vidéo izany. Fa mihoatra noho izany ny an'ny kristianina, mampafantatra ny zavatra misy nataon'ny tompo eo anivon'ny fiangonana, eo amin'ny fiainany manokana, mijoroa ho vavolombelona matoky amin'izany. Ny toe-tsaina sy ny prinsipa faharoa dia le amin'ny Kolosianina 4:1 ka ny 9:9 sy ny 10 amin'ny aran'i Jesosy. Sady efa nanambara taminay koa ny fitiavanareo amin'ny fanahy, ary noho izany izay koa hatramin'ny andro andrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenoana fahalalana tsara ny sitrapony anareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Mahafinaritra le teny manao hoe mba hivavaka ho anareo. Hoy izy manao hoe dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka. Tena ilaina ihany koa izany ry havana malala. Dia ny fampiasana ny tambazotra ny mpifandraisana misy mba ahafahana mifampivavaka, mivavaka ho an'ny hafa. Miaina anatin'ny tontolo feno tebiteby, raritsaina, alahelo, aretina, tomany, fahaverezan-kevitra ny tontolo misy antsika. Iza ny olona amin'izao fotoana izao ny tsy mila vavaka? Iza ny olona ny tsy mila ampairezana? Tombontsoa sy hery manahoana avy amin'ny fotrotraka ny mandre, fa misy lehilahy sy vehivavy ihany mivavaka ho azy. Andeha ampiasaina ny tambazotra ny tserasera misy, tsy ho amin'ny fitsikerana fotsiny, fanaratsiana fotsiny, fanehoana ny maizao anao fotsiny. Tsia! Fa voalohany ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny faharoa
ampafantatra ny zavatra nataon'ny tompo eo anivon'ny fiangonana. Ny fahatelo, mba hahafahantsika mivavaka ho anao ao. Namako rehetra amin'ny réseaux sociaux, ny olona rehetra mandray afaka mandray antso na SMS amin'ny telefona, ny internet, amin'ny lalan'ny radio, ny fahitalavitra, andeo ampiasaina ny fitaovana rehetra ananantsika ho amin'ny fitondrana ambavaka izany. Ao amin'ny Jakoba 3:7-9 ny toe-tsaina sy ny prinsipa manaraka. Jakoba 3:7-9 dia no vaky ny teny an'Ra Jesosy Kristy manao hoe: ary ny vokatry ny fahamarinana dia fafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Ravana malala, ny filazantsara ny fahamarinana ozy dia fafy amin'ny fihavanana. Ary ity toe-tsain'ny fihavanana ity, na le hoe pe ity, no anisan'ny mampiavaka ny fomba fifandraisana tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly. Indray mandeha ny apôstôly Paoly aza dia nanao diskoro filozofika mihitsy ary niteraka adevitra izy io izay tsy natambokany. Ka indro na anto na janony izany. Ary tateorina izy ao amin'ny Hebreo 2:20 ka ny 4:20 dia miteny manao hoe: mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana. Aza manao ady teny amin'ny lalatambatra tserasera. Aza manao ady hevitra ohatana hitsikerana na anehoana tsy fifankazahoana, faoka atao amin'ny fihavanana izany. Manana ny tambazotra ny tserasera isan-karazany isika amin'izao fotoana izao. Ary nisan'ny tokantrano, nisambatan'olona dia mino fa afaka mampiasa ny roa amin'ireo aza farafaratsiny dia ny telefona amin'ny antso sy ny SMS zany sy ny réseaux sociaux toy ny Facebook sy ny isan-karazany izany. Andeha ho ampiasaintsika voalohany indrindra zany ry havana malala, ho fitoriana ny filazantsara. Ao anatin'izany koa ny radio, ao anatin'izany ny internet, ireo tambazotra isan-karazany ho amin'ny fitoriana filazantsara. Andeha ho ampiasaintsika izany fampafantarana ny zavatra nataon'ny tompo miainga vao amin'ny fiangonanao, mba hanaovany ny hafafana ny ramana ihany koa miaraka amin'ilay Andriamanitra ivavahantsika. Andeha ho ampiasaina izany ifampitondrana ambavaka, ifampairezana, ifanohanana ary ny farany. Andeha ho ampiasaintsika izany amin'ny lalan'ny toe-tsainy ny fihavanana. Aoka anatin'izao tontolo potika reraka trovana izao, ampiasan'ny fifandraisany tambazotra ny tserasera misy isika, hitondra fihavanana ho amin'ny isambatan'olona, hitondra fihavanana ho amin'ny isan'ny tokantrano, hitondra fihavanana ho amin'ity firenena mamitsika ity. Omba tsika mandrakarivany ny tompo. Amen. Ivavaka isika. Ray malala misotranao manokana izay ny amin'ity sabata ity izay natokanay ihany koa ifampiarezana, hitomana ny rehetra mba hampiasa ny tambazotra ampifandraisana ho amin'ny fitoriana filazantsara, ho amin'ny fampafantarana ny soa nataonao eo amin'ny fiainanay, ho amin'ny fitondrana ambavaka ary ny famafazana izany amin'ny fihavanana. Ataovy zava-misy eo amin'ny isambatan'olona zany ray malala, ka iseho ny voninahitrao. Maro ny andray famonjenao ary maro ny andova le fiainana mandrakizay. Omba ny mandrakarivana ianao ary ny fiadananao ho amin'ny tokantrano tsirairay avy ho amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
itanako iraure iasa mafioana izara hanome anala fasairanana satri mazana mitomona fatsimana ny fomba tiana rasendaokamanana itia rerato manolo tena moana kanefa tsy ato izay anao misitraka ny foko rasona irakitraminy fona itia anao miasana ny sayoko ny vavako atraminy sofiko satrana ny asy sy nananavitrahanao soloy abaozy anoanao itokiko yanao irerire no auka upanzaka itia rerato manolo tena moana kanefa tsy ato izay anao misitraka ny foko rasona irakitraminy fona intia anao miasana raisony tsotrano itaianao anie Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka mindra fo aminao eny hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao ny fiadanana mandehana amin'ny fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika amen.